d'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadina amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ho avy anetitenaka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny raha tsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny tany soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana 720 andiny fatelo amin'ny efapolo tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao iafaly miarabantsika ndraiky avana amin'izao fandarana toy vaka ny fahamarinana izao ary dia afaly miaraka amintsika eto amin'ity anio ity eo anatrehan'ny tompo izay manatrika atsika miaraka eto ary indrindra anoloana ny tenin'andriamanitra izay fampizarana eto mialohan'ny zavatra rehetra dia andeha isika rehetra mbola hiaraka hivavaka aloha misaotranao izay andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no izao fotoana omenao anay izao misaotranao kora afaka hizara ny teninao eto satria velona sy mahery ny teninao maranitra noho ny sabatra roa lela tena mahafantatra ny tsirairay avy aminay ary manan-kambara aminay ianao ka dia miteny aminao izahay anio mitenena tompo fa vonona iain'ny mpanomponao ary raha izarany teninao koa aho dia mangataka aminao tompo ianao nitarika ary ianao fanahy masina no anazava ny teny mba tonga ny tsirairay avy andray avy aminao ny afatra tianao ho azo nay tsirairay avy dia misaotra anao izahay ry tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany misaotra Jesosy tompo amen ny teny izay tiana hifampizarana amintsika eto ry havana dia izay voasoratra ao amin'ny romanina 9 ka ny andininy faha 7 ka hatramin'ny andininy faha 3 romanina 9 andininy faha 7 ka hatramin'ny faha 3 zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany raha teo satria izay fantany raha teo no nitondreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lahy matoa amin'ny raha lahy maro izy ary izay notendreny no nantsoiny koa ary izay nantsoiny no amarininy koa ary izay no amarininy no nomeny voninahitra koa zany teny zany ry havana no andeha rahantsika andraisana fampahirezana amin'ity anio ity teny tena mahazatra ny kristianina zao teny zao ary mahafinaritra raha anisan'ny tenin'Andriamanitra ihany koa satria rehefa misy olana mafy na zavatra mitranga izay mahasahirana ny kristianina dia matetika raisina io teny io dia ny andininy faha 7 ilay miteny hoe fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra ry havana everina fa teny azo ifampahirezana tokoa zany amin'izao vaninandro izay andalovantsika izao vaninandro izay tena mahatonga ny olona ho sadaikatra mihitsy ary indraindray sahiran-tsaina amin'ny zava-misy tsy dia tena le zavatra iainantsika ankehitriny sahala amin'izao valanaretina izao fotsiny ny tena manahirana fa rehefa mandeha ny fotoana ka mbola mitohy ilay fisian'ilay valanaretina mitohy ilay tsy fahafahana mivoaka ny trano sy ny sahala amin'izany dia hitantsika fa manomboka manontany tena koa tsika ny amin'ny ho avy ny amin'ny zavatra hitranga rampitso ahoana no hitohiny ahoana no zavatra isy eto amin'ity zao tontolo zao ity amin'ny ankapobeny eo amin'ny firenena misy atsika koa dia Madagasikara ary indrindraindrindra eo amin'ny fiaina tsika tsirairay avy ny fiaina mpianaka vitsika inona ny zavatra isy vokatr'izay fotoana lavalava ihany ary tsy fantatra na mbola ho toy hatramin'ny noviana izay
tsy nahafahana ny asa, tsy nahafahana nanao ny fandrarana sy ny zavatra maro samihafa izay teo amin'ny fiainana. Eo anatrehan'izany zavatra izany sy ny fiahiahina rehetra sy ny fatahorana rehetra sy ny tebiteby rehetra no tena mampipetraka tsara ny karazana ten'Andriamanitra tahaka izao dia ny hoe ataon'Andriamanitra miara-miasa ny zavatra rehetra ahasoa izay tian'Andriamanitra. Zava-misy nefa ry havana rehefa mandinika an'izao teny izao isika dia azo lazaina fa tena programam-piainana ray manontolo no resahan'Andriamanitra ao anatin'izao teny izao. Programa izay fanalahatr'Andriamanitra ho an'ny olona tsirairay avy hatramin'ny efa ela, hatramin'ny efa taloha. Izay ny hevitry ny teny hoe rahateo, izany hoe efa noheverin'Andriamanitra sy ny saintsainy ary nalahany hatrany amin'ny taloha na dia mbola tsy fantatritsika azy. Ary marina izany ry havana satria raha ny tenin'Andriamanitra ny jerena dia hatrany am-boaka aza izaso ianao dia efa fantatr'Andriamanitra ary efa nohamasin'Andriamanitra ary efa nananan'Andriamanitra fikasana mba hivelona olombelona ho malagasy ho ianao io lahy na vavy na ho amin'ny toerana sy anjara toerana izay misy anao eto amin'ity izao tontolo izao ity. Izany akory tsy midika hoe izay very dia efa nalahatr'Andriamanitra ho very raha teo hatrany am-boaka ary izay voavonjy dia nalahatr'Andriamanitra voavonjy hatrany am-boaka, fa ny dikany dia izao ny planin'Andriamanitra dia efa mipetraka ao anao raha manaiky sy mino ianao ary manolo tena ho azy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia efa misy lalam-piainana izay efa nomanin'Andriamanitra ao anao. Ary raha toa kosa ka mandà ny fitiavany ianao ka mandà tsy hanolo tena tsy hino azy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo zanany izay efa maty teo amin'ny hazo-fijaliana ny solohelokanao namonjy anao, dia misy koa efa lalam-piainana mipakatra any amin'ny mandrakizay izay efa nomanin'Andriamanitra dia izay ilay nataony hoe fahaverezana mandrakizay. Safidin'ny olona anisan'ny manana anjara amin'ny hoe ho aiza moa ny lalam-piainany ho any amin'ny mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra sy ny Jesosy Kristy tompo zanany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ve sa ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay dia any isy ny fikotroan'ifo sy ny fitomaniana araka ny tenin'Andriamanitra ny afony tsy ho faty mandrakizay. Miankina amin'ny safidin'ny olona io, fa rehefa mipetraka kosa ny safidin'ny olona ka manaiky izy any Jesosy Kristy tompo dia efa misy lalam-piainana izay ataon'Andriamanitra ary izay lalam-piainana miaraka amin'ny tompo izay no programa hitantsika eto amin'ity Romanina 9:7-20 ka hatramin'ny 7 ity. Inona izany lalam-piainana sy programan'Andriamanitra izany? Zavatra hitantsika eto ry havana dia izao. Tapany faharoa amin'ny 7 manomboka dia hoe izay nantsoiny na voantso araka ny fikasany rahateo. Misy fikasan'Andriamanitra rahateo, izany hoe fatrany aloha dia ny antso atsika. Izany antso izany ry havana dia teny izay alefan'Andriamanitra tahaka nandefasany tamin'ny Isaia manao hoe iza no irahako, iza no irakay. Miantso mandrakariva ny olona ny tompo efa hatramin'ny taloha elabe, miantso mba hidirany ao amin'ny famonjena, mba hiarahany amin'Andriamanitra, mba hanatanteran'Andriamanitra amin'ny programa izay efa voalaminy hatry ny ela. Izaho manana hevitra iverana anareo, hevitra hitondra fiadanana ho amin'ny fiadanana fa tsy ho amin'ny loza mba hanome anareo fanantenana amin'ny farany. Izany no programan'Andriamanitra. Fa alohan'ny hanatanterahany an'izany dia miantso izy aloha ary naroviana nataiza no andrenesanao tenin'Andriamanitra. Raha mbola tsy nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy ianao dia miantso anao Andriamanitra mba hanatanterahany fikasany izay efa nomaniny rahateo. Efa mba nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy marina ve ianao? Izany ry havana ny tena tadiavin'Andriamanitra. Ary izany no programa izay nanomanan'Andriamanitra anao dia niaraka aminy ho amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Dia miantso izy. Manahoana ny valiteny izay omenao. Ary rehefa manolo tena ho an'Andriamanitra ny olona amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia mitohy ilay programan'Andriamanitra ka ny 7 izy dia miteny manao hoe
zay fantany raha teo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lahy matoa amin'ny raha lahy maro izy. Ny programan'Andriamanitra ravana dia ny hanendry anao karazana fanosorana, fanampiana, fanamboarana, famolavolana anao avy amin'Andriamanitra mba haninona, mba hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy Tompo lay zanany. Rehefa nanolo tena ho azy ianao dia izany ny programan'Andriamanitra ao aminao. Ho volavolaina ianao mba hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy mazava ho azy, fa tsy ilay endrika tarehy, bika sy vatana akory no tian'Andriamanitra ho teneny eto, satria hitantsika tsara fa na isika samitsika izao aza dia tsy misy mitovy endrika hita maso, fa ilay maha zanak'Andriamanitra an Jesosy Kristy, ny toetrany, ny fiainany, ny fomba fisainany, ny fiteniny, ny fanaony, ilay efa tena Andriamanitra raha teo koa, satria zanak'Andriamanitra dia nitovy amin'izany no namolavolan'Andriamanitra sy ianao. Izany hoe raha ny tena marina revana dia Jesosy Kristy no nataon'Andriamanitra ho modely amin'ny maha olona atsika, satria tonga olona tafinofo tahaka atsika Jesosy Kristy dia izy no modely. Ary zany modely zany dia nanatrika sy nisedra ny karazany zavatra maro samihafa zay amin'ny fiainany zanak'olombelona. Nalay-panahy izy, Mateo 4:7, Luka 4:7, nalainy devoly fanahy tamin'ny endrika maro samihafa. Dia zavatra zay andalovan'ny olona, nandalo fijaliana, nandalo fisedrana, nandalo ady tetỳ amin'izao fiainana izao, nanana namana zay nidona-pahoriana tahaka ny Lazarosy zay maty, dia nijaly nitomany niaraka teo, niaraka tamin'ireo olona nitomany sy nalahelo teo koa izy. Misy ny fiainana zay nandalovan'ny olona saika nandalovan'i Jesosy Kristy ihany koa tetỳ ambonin'ny tany. Fa ny zava-misy dia izao, afaka niatrika ny reny Jesosy Kristy niaina tao anatin'ny fiarahana tamin'Andriamanitra, hanikana ny fahafatesana aza zay faran'izay mafy teo amin'ny hazojaliana dia nekeny ary voasedrany, tsy nandahy izany izy fa nekeny zany. Fa rehefa avy eo kosa dia nataon'Andriamanitra mpandresy tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty, ka mahatonga antsika mahalala ankehitriny sy miaina, mahafantatra mihitsy fa velona izy ary miainao anatintsika. Maty izy, tsangana tamin'ny maty, mipetraka eo amin'ny tananakavanan'Andriamanitra, mivavaka sy mifoana ao antsika. Zany rehetrarehetra zany nataon'Andriamanitra ho antsika tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy Tompo. Modely ry havana Jesosy Kristy, ary ny hanahaka azy hitovy aminy no tian'Andriamanitra isy eo amin'ny fiainantsika. Dika avy hatrany zany fa mila mahalala ny fiainana sy ny mahan'Andriamanitra ny Jesosy Kristy isika, izay nilantsika mamaky ny soratra masina isan'andro fa tsy ny mofy ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra loaka ny vavan'Andriamanitra, mba hitombontsika amin'ny fahalalana tsara n'io Andriamanitra io, mba hitombontsika amin'ny fahalalana ny Jesosy Kristy Tompo, mba hahafahantsika manana sy mahalala tsara hoe inona sy iza no modely eo amin'ny fiainantsika. Inona no nataon'i Jesosy Kristy rehefa nanatrika olana izy, nanatrika vakam-panahy izy dia ny tenin'Andriamanitra no nasesiny hatrany. Dikan'izany mitoetra tsara ho amin'ny tenin'Andriamanitra, fa tsy hoe rehefa mandalo an'ilay olana izy vao andeha hitady tenin'Andriamanitra. Indraindray mantsy ry havana, tsy manam-potoana hamakiana ny soratra masina ianao rehefa miatrika olana, fa amin'ny fotoana izay malalaka ny fotoananao. Amin'izao tsy fahafahanao mivoaka ny trano izao dia manam-potoana betsaka ny olona, dia any no manararoatra men'Andriamanitra fotoana, mandinika ny soratra masina, mianatra ny tenin'Andriamanitra, mametraka betsaka ny tenin'ny Kristy ao anatin'ny tena. Raha mamaky ny Salamy 7:10 manontolontsika dia hitantsika fa momba ny hoe tenin'Andriamanitra sy ny fifandraisana amin'izany no tena voalaza betsaka ao. Izany no hamantarantsika fa ilaina ny tena misaintsaina, mandinika, miditra ao anatin'izany tenin'Andriamanitra zany mba hitoeran'izany betsaka. Zany nataon'i Kristy dia izany no ataontsika modely-piainana. Rehefa nanana fotoana ny Tompo avy nanao asan'Andriamanitra, nitory ny tenina nasitrana olona, matetika izy no mitokana, mandeha mitokana irery mba hivavaka, hifandray misimisy kokoa amin'Andriamanitra, hanovo hery ao amin'ny vavaka. Ary fantatsika fa rehefa nandalo ady tena mafy izy hiatrika ny hazo fijaliana dia nandany fotoana tao a Getsemane mba hivavahana angatahana ny hery avy amin'Andriamanitra. Tahaka
tahaka izany ny modely mpiainana zay nomeny Jesosy Kristy atsika sy ny zavatra maro samihafa koa. Fa ao koa fantatrao fa ny programan'Andriamanitra dia izao ny ampitovy anao, ny ampitovy endrika anao amin'ilay zanany dia Jesosy Kristy. Izany ny programany. Ary rehefa avy eo dia hitantsika fa misy ihany koa ny toyany izay nitendreny no nantsoiny koa. Ry havana, rehefa ao amin'ny tompo ianao voatendrin'Andriamanitra ao ianao, nisy antso voalohany nidirantsika tao amin'ny tompo mba ho amin'ny famonjena. Fa misy antso anankiray faharoa koa, dia ilay iraka izay tian'Andriamanitra anorahana antsika. Ny anankiray amin'ireny dia ny hoe izay mino aho Jesosy dia ny asa taoko no ataony koa ary ianao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho mankany amin'ny ray. Antso izany ry havana. Antso mba hanohy ny asa izay nataon'ny tompo teto ambonin'ny tany, hitory ny filazantsara, hijoro vavolombelona, hitaona ny olona ho ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy, hitaona ny olona mba hiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra rehefa ho tonga izany fanjakan'Andriamanitra izany. Izany ry havana no antson'Andriamanitra. Ary fantarintsika fa tsy eto intsony aho Jesosy Kristy tompo fa izaho mankany amin'ny ray. Raha amin'izy olona ny tsy eto intsony. Fa isika olona kosa dia eto an-tany ary miaraka amintsika izy izany voalazan'ny soratra masina. Minomba azy ireo izy raha nandeha nitoriteny ny mpianatra. Isika no solon-tenan'Andriamanitra tahaka ny hoe Jesosy Kristy ihany mbola velona eto an-tany fa saingy ao anatin'ny mpino tsiraray avy izy dia ny mpino analikisa izay mbola misy eto ambonin'ity tany ity mba hanohy ny asa izay nataon'ny tompo. Tsy ao amin'ny tanin'ny Israely fotsiny tahaka ny Jesosy Kristy tonga tetỳ ambonin'ny tany fa maneran-tany amin'ny fireneny rehetra eto amintsika eto Madagasikara koa aza. Izany ry havana ny programan'Andriamanitra ho azy soanao nantsoiny isika. Ary dia naperak'Andriamanitra amin'ny anjara toerana maro samihafa, nomeny fanomezam-pahasoavana maro samihafa dia samy manana ny azy. Fa mila mampiasa an'ireny fanomezam-pahasoavana ireny mba hahatonga ny asan'Andriamanitra ho tanteraka fa izaso ianao no solon'Andriamanitra, iraka solon'ny Kristy ity ambonin'ny tany. Izany ny programan'Andriamanitra ho asy ianao. Tsy hametraka asy ianao fotsiny eto amin'ity tany ity dia mandehandeha fotsiny eny dia ohatrany tsy fantatra fotsiny hoe nanina dia tonga ny fahafatesana rehefa avy eo dia tsy izay ry havana. Fa tena misy programa antso. Mafantatrao ve inona no antson'Andriamanitra ao anao? Aiza no anorahan'Andriamanitra anao? Hanao inona? Vakio ny ten'Andriamanitra ry havana. Dia hitanao fa misy iraka be dia be izay tian'Andriamanitra ho tanterahanao mikasika ny tenanao manokana, ny amin'ny hiatsaranao eo amin'ny fanetretena, amin'ny fitiavana, amin'ny fahadiovana, amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana sy zavatra maro samihafa. Fa misy antson'Andriamanitra ho anao koa ho an'ny ankohonanao, ny vady aman-janaka, ny ray aman-dreny, ny ray tampo. Misy antson'Andriamanitra ho anao ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny firenena, ho an'izao tontolo izao mihitsy aza. Rehefa miditra ao amin'ny ten'Andriamanitra ianao dia tsy tsongahany hoe inona ary ny tian'Andriamanitra ho ataoko, inona ny irak'Andriamanitra ho ahy ity, inona ny antom-pisiko ary efa nahatanteraka an'izany ve aho ka hitan'Andriamanitra fa mamobe. Tsy ianareo ny mifidy aho Jesosy Kristy fa izany mifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amoa ary mba haretany vo eo aminareo. Efa misy vo ve aho eo amin'izao fiainako izao ka hitan'Andriamanitra izany ary zaho koa dia mahafantatra sy mahatsapy izany. Ohatra hoe nataona olona ve aho ao amin'ny Kristy, eo amin'ny toivaka amin'ny fahamarinana ohatra raha mpikambanao ianao dia napetrakintsika ny hoe manaova programa mba ahakasika olona 5 ianao, hitaona olona mba ho mpikambana tovy aminao ao amin'ny toivaka amin'ny fahamarinana, izany hoe nanolotra ny tenany ho an'ny Kristy ka tonga fiadiny ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Miady amin'ny kolikoly, miady amin'ny risoriso, miady amin'ny tsy fahamarinana rehetra, miady amin'ny fahalovana izay manapotika ny firenena izay efa nambarantsika tamin'ny fandaharana tany aloha fa mitondra ny fahatezeran'Andriamanitra eo amin'ny firenena ka mety mahatonga an'Andriamanitra mandefa valanaretina mandringana tahaka izay misy ankehitriny izao. Efa nanombana ny fiainanao ve ianao ka mahalala hoe tena naomby ary tena nisy vosatsy. Raha mandroso ihany tsika amin'ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia mahita fa izay nantsoiny no hamarininy koa. Ry havana, hitantsika eto fa miasa manamarina antsika Andriamanitra. Izay midika fa eo amin'ny fiainan'ny olona dia zava-dehibe io fahamarinana io. Anankiroa ny asa ataon'Andriamanitra amin'izany hoe manamarina antsika izany. Ilay asa voalohany dia ny hoe tamin'ny voanan'olo tena ho an'i Jesosy Kristy tsika niditra tamin'ny finoanan'Andriamanitra
dia no hamarin'Andriamanitra. Dikany dia zao hoe na dia efa nanota sy nanao ratsy azy tsika dia nataon'Andriamanitra ho lasa olo-marina satria navela ny fahotantsika rehetra ny dioviny sika ka dia tahaka ny olona marina tsy mbola nanota hatramin'izay ny ainany no fijerin'Andriamanitra atsika sy anamboarana isika satria no hamarinina isika. Eny fa mpanotaka nefa no hamarinina. Zay ny endrika anankiray voalohany. Fa ny endrika faharoa hoe no hamarinina dia ny hoe nomen'Andriamanitra hery, nomen'Andriamanitra fahafahana sy fahavitana mandeha sy miaina amin'ny marina, nomen'Andriamanitra fitiavana sy fironana ary fifikirana amin'ny atao hoe marina satria Andriamanitra dia marina ary ny olona izay manaraka azy dia tsy maintsy olona marina, olona mandeha sy miaina ary manatanteraka ny fahamarinana eo amin'ny fiainany. Mazava ho azy fa mifototra sy miorina amin'ny fahamarinana araka an'Andriamanitra zany fiainam-pahamarinana zany. Ary mahafinaritra eto ry havana dia omen'Andriamanitra ary tanterahan'Andriamanitra, ataon'Andriamanitra asa ao amintsika izany ahatonga antsika ho marina zany. Ary zay ry havana ny mahazava-dehibe an'izao tohivaka amin'ny fahamarinana izao satria raha misy zavatra tena irian'Andriamanitra koa eo amin'ny fiainantsika dia mba hahatonga antsika ho marina. Zany olo-marina izany no anisan'ny tsy mandrava ny firenena anankiray satria mahita olo-marina eo amin'ny firenen'Andriamanitra. Zany olo-marina zany ny anisan'ny ratan'ny firenena satria ny fahamarinana no manandratra ny firenena. Ry havana, hitantsika fa tena programan'Andriamanitra mihitsy. Ka raha toa ka tsy misy fahamarinana eo amin'ny fiainantsika na misy tsy fahamarinana eo amin'ny fiainantsika dia tsy Andriamanitra zay mahatonga izany fa izaho ihany. Fa raha tena manaiky ny programan'Andriamanitra raha soenao dia io ambaran'Andriamanitra io izy mihitsy ny manampy antsika mba ho marina isika. Ry havana, dia nio ny fiainanao dia aoka anaton'ilay Andriamanitra afaka mamolavola antsika mba ho marina isika. Programan'Andriamanitra hitantsika farany eto ry havana dia ny hoe rehefa nao marin'Andriamanitra tsika dia omeny voninahitra koa. Ny voninahitra dia ilay araka ny tenin'Andriamanitra vesatra izay matetika tsy zakan'ny olombelona. Fa io voninahitra io rehefa olombelona fotsiny sy amin'ny toetra ny olombelona no iainana azy dia mampirehare, mampieboebo, mahatonga faniliana ny hafa na fanindrina ny hafa satria manam-boninahitra, be voninahitra entin'ny olona ho amin'ny fifanindrina, fifaninanana samy olona zany. Ary zay no mahatonga matetika ny vavaka izay ataontsika manao hoe ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Andriamanitra irery ny tena mazaka ny voninahitra io ary mila manolotra ny voninahitra ao an'Andriamanitra sika. Saingy misy teny eto izay lazain'ny Tompo fa rehefa no hamarinantsika ka ao anatin'ny programa-pahamarinana izay nomanao antsika ny fiainantsika dia omeny voninahitra tsika. Zany hoe izarany an'izany voninahitra izay efa azy sy an' Jesosy Kristy izanany izany. Dikan'izany dia omeny antsika ny fahafaham-po izay mahatonga antsika mahatsiaro hoe nahavita zavatra niaraka taminy. Misy zavatra tanteraka eo amin'ny fiainantsika niaraka taminy. Misy vokatra izay mahafapo an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Amin'ny fomba fitenitsika zany, amin'ny fomba fifaneraserantsika amin'ny olona zany, amin'ny fomba fanaovantsika zavatra zany, amin'ny fomba fisainana ao anaty ao azy, amin'ny toe-poso, toe-panahy izay volaitsika sy volavolaitsika na kokojakojaitsika raha ny tena marina fa Andriamanitra nefa mametraka azy ao anatsika mba hitombo be, mba hahatonga an'izany hiasa amin'ny zavatra rehetra, amin'ny momba ny fiainantsika, amin'ny momba ny manodidina antsika, amin'ny momba ny firenentsika. Zany natao hoe voninahitra zarain'Andriamanitra ao antsika rehefa mahafapo azy ilay fiainana sy programam-piainana izay nataonao antsika ka goantsika, raisitsika, avelantsika tena hiasa tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Ry havana, tena zava-dehibe ny miditra ao anaty programan'Andriamanitra fa tena hahatonga antsika hahita hoe misy voninahitra kay izay ho zarain'Andriamanitra ho antsika. Ary ny faratampony amin'izany voninahitra zany dia ny fahatongavantsika any amin'ny fiainana mandrakizay izay hahatonga antsika hiara-miaina amin'Andriamanitra mandrakizay, ny fanatitava amin'Andriamanitra ka hahatonga antsika tsy hanana intsony olana na ady ho fafan'ny ranomasy. Tsy misy intsony zany
fa dia tena fiainana araka izay efa neverin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ho an'ny olombelona no hoany. Tsy misy intsony ny ratsy, tsy misy intsony ny ady, voninahitra lehibe omen'Andriamanitra antsika izany. Izany ry havana ny programan'Andriamanitra ho aso ianao. Raha hiverina amin'izay ao amin'ny 9:20 tsika dia ahitantsika hoe izany olona tafiditra ao anatin'ny programan'Andriamanitra izany kay no migoka an'ilay teny fikasana hoe ny zavatra rehetra miara-miasa asoa izay rehetra tia azy, dia izay efa ao anatin'ireo programa sy fandaminana rehetra napetraka Andriamanitra eo. Misy azany olona indraindray te mba hahazo izany teny izany eo amin'ny fiainana izy dia tonga dia miteny hoe fa ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra miara-miasa fa ankoatran'izany programan'Andriamanitra izany rehefa dia mbola misy dingana anankiray izay tian'Andriamanitra ho tanterahantsika dia izao ny ho tia azy, ny ho tian'Andriamanitra. Izay ny anjarantsika. Ilay programa rehetra teo dia Andriamanitra ny manao azy ary mahatoky amin'izany izy rehefa nyteneniny dia tanterahany. Fa misy dingana anankiray izay anjarantsika kosa dia ny ampiraikitra ny fitiavantsika aminy ho tian'Andriamanitra baiko ny tenin'Andriamanitra ry havan'izany. Raha nisy 300 ny lalàna araka ny lazain'ny Jiosy, Jesosy Kristy kosa dia niteny hoe ny lalàna rehetra sy ny mpaminany, ny soratra rehetra dia zavatra roa ihany ny antonany dia izao: tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra sy ny herinao rehetra. Ary ny anankiray faharoa izay mitovy aminy ihany dia izao: tiavan'ny namanao tahaka ny tenanao. Ianao no asiana mametraka ny fitiavanao amin'Andriamanitra. Ary izay anjaranao izay dia anatanteran'Andriamanitra ny anjarany koa dia ilay programa rehetra voalaza teo. Amin'izay fotoan'izay vao hitantsika fa ho marina tanteraka zato isan-jato amintsika ilay teny hoe ny zavatra rehetra dia ho ataony io Andriamanitra io miara-miasa hahasoa antsika. Zavatra hitantsika eto rehefa na dia izao ny hevitr'Andriamanitra ao anatin'izany programa rehetra izany, raha toka mandray ny dingana izay tokony raisitsika koa isika dia izao ny ahatonga antsika ahita ny fahasoavana, ahasoa antsika eo amin'ny fiainana. Mahafinaritra ry havan'izany teny fampanantenana izany ary nomena ho ahy sy ho anao izany fa ny zavatra rehetra tokoa dia ataon'Andriamanitra miara-miasa. Eny fa be dehibe ny tsy takatry ny saintsika, eny fa be dehibe no toa zavatra mampiororona, mampatahotra na tsy takatra koa hoe makaiza sy makaiza raha mandinika ianao amin'ny fiainana fotsiny andavanandro sy ny zava-misy. Saingy aoko fantatritsika mazava ary inotsika sy ho raisitsika io teny io fa ireny rehetra ireny dia ataon'Andriamanitra miara-miasa hahasoanao. Ny fomba an'Andriamanitra tsy haitsika, ny lalana izay anatanterahany tsy haitsika, fa ny vokany kosa dia ho tsapantsika sy ho hitantsika raha mahatoky eo amin'izay lazaintsika. Zavatra tiana mba ho lazaina koa nefa ry havana eo amin'ity teny ity izay hoe ny zavatra rehetra miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra ity dia ny hoe rehefa misy tranga anankiray matetika manahirana, sarotra, ady, olana dia everiny olona fa in'ilay zavatra iny no miasa hahasoa azy. Fa raha mandinika tsara n'io teny io isika dia mahita fa raha misy tranga anankiray ohatra izao valana retina izao dia aoka ho jerena koa ny zavatra hafa rehetra manodidina an'io, fa tsy ny zavatra iny no ilay anankiray fotsiny ataon'Andriamanitra miasa hasoa, fa ny zavatra rehetra izany hoe manodidina an'io dia misy zavatra. Izany no tokony ho fomba fiainantsika satria mila mijeritsika hoe raha tia zavatra anankiray ity mitranga mety hoy ny soratra masina: ny fahamarinana manandratra ny firenena, ohabolana 720 andiny 720. Tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. Mbola vonina nasitrana ny tantsika ny tompo, mitady mpiara-miasa izy. ATV no ny chaîne fa ny fikambanana no hery, midira ho mpikambana. Tsy dio ny page Facebook chaîne d'honnêteté sy ny tranokala www.chaîne-d'honnêteté.mg. Renareo teo ny fandaharana chaîne d'honnêteté.